Faefatra amin'ireo nosy lehibe indrindra eto an-tany i Madagasikara. Manintona tokoa izy satria ankoatry ny masoandro mibalika sy ny tora-pasika madio dia nosy mahasarika amin'ny fizahan-tany noho ny harena voajanahary tsy hisy mpanana eran-tany. 700 ny karazany zava-maniry amin'ireo ray alina hita ao aminy dia tsy hita raha tsy eto an-toerana ihany. Izany indrindra no mahatonga mpahay tontolo iainana sasany ilaza Madagasikara hoe kontinanta fahavalo. Ny fambolena sy ny fiompiana no tena ivon'ny toe-karenao. Ny toe-tany rahateo dia fanentana tsara amin'ny famokarana karazam-bokatra maro toy ny zava-maniry manome hanitra sy tsiro, ohatra ny jirofo, ny lavanila, ny dipoavatra ary koa ny voankazo maro toy ny letisia, manga, ny mananasy izay tena betsaka tokoa. Ny ankamaroan'ireo vokatra ireo dia nentina teto amin'ny nosy fony Madagasikara mbola lalam-barotra fahiny. Na dia efa taloha ela be azy izany dia mbola mitoetra eto amin'ny nosy ireo zava-maniry ireo hatramin'izao ka mitondra irika ara-barotra maro isan-karazany. Sarotsarotra ihany arak'izany ankehitriny ny mampitaha ireo harena voajanahary ireo amin'ny fahantrany ny mponinao. Raha efatra tapitrisana isan'ny Malagasy tamin'ny fiatombohan'ny taona 1920 dia efa 9 tapitrisa izany nanomboka tamin'ny taona 80. Ary ny tombo avo roeny izany hoe nahatratra 80 tapitrisa izany tanelanelan'ny taona 770 sy ny taona 570. Ny totongana tokoa ny vidim-piainana ary ny hena 400 isan-jato ny fidiram-bola isaky ny mponina. Tsy ampy sakafo tanteraka ny antsasaky ny zaza malagasy amin'izao fotoana izao. 570 taona ihany ny tombam-pahavelomana ary na ny tombo kely azy izany dia mbola ambany dia ambany. Mbola sahirana tamin'ny fahavoazana noho ny rivo-doza ivanina ny tompon'andraikitra manam-pahefana. Olona 70 maty tamin'ny herinandro lasa ary 7,400 sy iray hetsy ny traboana. Mbola miomankomana amin'izany ny governemanta. Mihabetsaka ny loza teraky ny toetrandro ratsy tahaka ny rivo-doza izay tena manimba tanàna tokoa. Raha manondrana kafe, tantely sy vokatra hafa maro i Madagasikara vao 20 taona lasa izay dia anisan'ny nampahantra ny Tantsaha ireo loza voajanahary toy ny rivo-doza sy ny an-tany. Mba hialana amin'ny toe-javatra io izany dia nanangana tetika hiatrehana ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra ny governemanta. Ny tanjona moa dia ny fampiakarana ny toe-karena eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanovana ny voly fihinana ho an'ny andavanandro mba hitodika any amin'ny tsena. Raha ny ety amin'ny faritra antsinanan'ny Madagasikara dia efa napetraky ny governemanta io tetika io hiatrehana ny fanahenana ny fahantrana sy ny hanohanana. Io no laminasa ampitomboana ny fidiram-bola eny ambanivohitra na PPRR. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona sy ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fambolena na ny FIDA no mandray an-tanana izany. Ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Antsinanana no nanomboana ny tetikasa tamin'ny taona 2004. Tetikasa iadina amin'ny fahantrana ny PPRR ka ny fanamorana ny fidiran'ireo tantsaha madinika amin'ny sehatra ara-barotra no paikady ampiasaina amin'izany. Ireo tantsaha tena sahirana ara-pivelomana izay miankin-doha amin'ireo karazana voly fanondrana sy voly fihinana ka tsy manana akory tany ambolena mazana no tena kendrena aminy ary isan'izany ihany koa ireo vehivavy loham-pianakaviana na tsy manana tany. Ampivelatra ny faritra ampivoarana ara-toe-karena sy ny faritra ho an'ny fifarombonana antoka ny tanjony. Ary izany dia nankinina tamin'ny alalan'ny tombony mampiavaka ny faritra. Ireo paikady izany dia ny fanamafisana ny vondrona Tantsaha, ny fanatsorana ny fidiram-bola ho an'ny tena sahirana, ny fanamorana ny fidirana amin'ny tsena ary ny fampivoarana ny famokarana. Ary tamin'ny alalan'ny fampandrosoana orinasa sy ny sampan-draharaha misahana ny fambolena no nahafahan'ny PPRR
nampiroborobo ireo lalam-piariana ahafahana manondrana vokatra. Natomboky ny PPRR tamin'ny fandraisana an-tanana ny fombafomba famokarana teo anivon'ny tsena izany. Nataony tetikasa ny ananan'ireo tantsaha fahefana sy fahaizana ary fitaovana mba hialana amin'ny fahantrana. Ny tiana tongavana moa dia ny ahafahan'ny tantsaha mamokatra tsara eo amin'ny kalitao ho an'ny mpanjifa izay vonona ny vidy ary vokatra amin'ny vidiny tena tsara kokoa. Amin'izay fotoana izay ho afaka mametraka ireo vokatra ireo hifandanja amin'ny fenitra eto an-toerana sy eran-tany mihitsy aza ireo mpambongady ireo. Maro anefa ireo olana fototra tsy maintsy hatrehina mba hialana amin'ny fahantrana. Ny ankamaroan'ny lalana izao dia potika tanteraka. Nafoy ny asa fambolena ary tsy nisy fikarakarana ny tata-drano ka tsy nahomby intsony izy ireo. Tsy nifanaraka tamin'ny ilana azy ny fototra-avitrasa ho an'ny fitehirizana sy fanodinam-bokatra ary arak'izany dia tsy naharaka ny tinady ka tsy afaka nanatsara ny vidin'entana ny mpamokatra. Raha vitinina izany dia tsy afaka namokatra mifanaraka amin'ny fenitra sy kalitaony ilaina ny tantsaha malagasy tsy mbola ampy fiofanana. Ny eran-tany anefa dia mitaky vokatra tena tsara mandrakariva. Tetikasa no sokajiana ho indromen-taona ny PPRR ary nanana tanjona roa mazava tsara. Voalohany, ny fanatsarana ny tsena ary ny faharoa no mampaharitra izany. Depuis maintenant 2 ans. Roa taona sy tapany izao no efa nanomboan'ny Fandaharanasa ka distrika 3 eo anivon'ny faritra Nalanjorofo no misy azy. Ankoatr'izay dia tendrom-piarahana miombona an-tokarabarotra misy FIDA no efa tafatsangana ankehitriny. Ireto farany moa izay misahana ihany koa ny asan'ireo foibe mampifandray amin'ny tsena izay ahafahana mampivotra ireo singa fototry ny famokarana toy ny hoe ny seha-pamokarana lohamenaka, ny sakay ary ny tantely ihany koa. Ankoatr'izay dia fantatra fa misy ihany koa ireo hivon-toerana andraisana ireo arenan-dranomasina toy ny siansan-drano isan-karazany. Foibe itodiana amin'ny tsena na kama 520 ara-pitaovana sy afaka tonga dia ampiasaina no atsangan'ny PPRR hatramin'ny taona 14. Amin'izay fotoana izay dia atao toy ny orinasa tsy miankina mamatsy sy manampy ny fari-pampandrosoan'ny mpamokatra, ny mpivarotra sy ny mpambongady ary ireo mpanodina any amin'iny faritra antsinanany sy analan'ny Jirofo iny izy ireo.